Alleluia, dia Andriamanitra tiako ianao hikiky androany androany le andro ifanendrasantsika hatramin'izay voninahitra ho an'Andriamanitra. Alleluia. Tena feno fankasitrahana aminao izahay tonga eto miaraka aminay ianao izay mandray anjara manerana ny firenena manerana an'izao tontolo izao tonga soa ianao amin'ity édition-ny andro fanasitrana miaraka amin'ny pasteur Chris ny taona 2024 ity. Androany le andro izay efa nandrandrayntsika ny vavahantsika mafy ny fadintsika ana efa nendrasantsika ary androany dia masamy teny aminao hoe tsy tahaka ny idiranao teto no ivoanao satria miavaka tokoa ity programa ity izay ny fanan'Andriamanitra mihitsy no nanome azy mba hitondra fahasalamana mba hitondra fanasitranana amin'ny toerana misy ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary averiko fa hoe raha misokatra amin'izany ianao tsy tahaka ny idiranao ny ivoanao eto dia mankasitraka ny lehilahin'Andriamanitra pasteur Chris izay raiko ara-panahy mankasitraka betsaka aminao amin'ny fanokananao fotoana ny fatokisanao sy ny fihazakazanao miaraka amin'ny vina izay nomen'Andriamanitra amin'ny fitondrantsika ny fanasitranana manerana an'izao tontolo izao ny fitiavana izay apetraka ao amin'ity asa ity ary mankasitraka pasteur ny tondra natao anatin'ity vina ity sy ny aja izay nomenao hanokatra n'ity fotoan'ity amin'ny alalan'ny vavaka. Fa mialoha ny vavahantsika tiako ianao raha nasa ny namanao teneno izy ireo efa connecté isika efa manomboka sy avy mandray anjara avokoa ny olona rehetra n'aiza misy azy ireo. Afaka mandray anjara mitambazotra maro amin'ny fahitalavitra Facebook, ny YouTube ary betsaka ihany koa mbola tambazotra afatsika mandray anjara. Afaka se connecter amin'ny tsiray amin'izy ireo ianao. Androany isika nomboka mivavaka. N'aiza misy ianao tiako ianao vonona amin'izay vavaka izay na mitsangana ianao na miankoka ianao na mitsaoka ianao na mipetraka mety avokoa ndao tsika hisaotra hankasitraka an'Andriamanitra noho ity programa androany ity. Dia hivavaka ihany koa isika ho an'ny olona rehetra izay mandray anjara miaraka amintsika androany. Ny olona izay miandrandra fahagagana, fanasitrana, ny olona manana fanahy eo amin'ny vatany. Hivavaka tsika mba hijoro ny finoan'izy ireo niza tonga andray anjara eto dia andray fahagagana izy eo amin'ny vatany ary hiova ny fiainany. Raha afaka mivavaka amin'ny fiteny tsy fantatra ianao dia entaniko ianao ny hanao an'izay ary aoka ny tenin'ny finoana hivoaka avy ao anatinao. Asandrato ary ny feonao. Librako sakaba jenta kola bazapra kashata kibasonta librako sakaba jeke baste kibasanta la bazeke bashta riga bazepra kashata kola basanda rabajeke basate liboshta librato kabasanta koba sheke basate liboshta o rakasaka libazanda koba zekra batali Linda kabazanta korabashata riga bazapra kashate kele basonda rabajaka la brakashte librato kabasanta kobajeke le brakasata kobashenta raga la brako sakarabashaka la basonta kobazete le braka sabraka sheke basonda rabajeke le brakasata raka la branta kobazekra bata kobashenta kola basate librato kabasanta kobajeke le brakasete librato kabasanta korabashaka Shakalabrate, Ragalabrako Sakasheka Ligazonta, Leka Sata Korabashakalabrate, Raka Sobranta Kobazakalabashete, Lebrata Kobazeke Bashanta Kolabazatar, Librato Kabasaka Bashanta Kalabasota, O Raka Shakari Bazonta Kobajekele Basate, Librata Kobasonta Kobasheke Basate, O Barika Sakaliga Jonta Kobasate Bashata, Liga Zota Koshaki Gazari bazete kashele gazanta o baseka liga zonta kosha kisakala kasate liga zonta koba zekra bataka bashete lika sataki basonda rabashaka basate libasara o bariga zota koba shanta kabazatar o rakashaka labrato kabasanta koba shader liga zakariga zota